La 4G Batelma vous présente Ni VAOVAO. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny vaovao. Herinandro ny trangan-javatra samihafa nanam-pirofo ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ity herinandro ity. Klasin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho isan'ireo firenena 10 mantra indrindra i Madagasikara. Ampindram-bola $720 ho an'i Madagasikara. Ny tahirim-bola iraisam-pirenena noho izany ao anatin'ilay FEC na ny Fonds élargi de crédit. Fifidianana mialohan'ny fotoana kosa ny vahaolana atolotra ny mpanao politika. Ny andidin'ireo arahanao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Tokony ampijirina anaty fandaharam-pianarana ambaratonga faharoa ny fampianarana ny lalàna mifehy asa. Lalàna mifehy ny asa izay natao hampahafantarana sahady ireo mpianatra ny zony amin'ny fotoana hidirana eo amin'ny setry ny asa. Mbola marefo ny sehatra ny fambolena eto Madagasikara, orana ho an'ny tantsaha tsy fahafantarana ny lalan-tsena sy ireo mpandray ny vokatra. Mitatra hatramin'ny fangalarana vary any Tambara ankehitriny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra. Ireo mponina sy ireo mpamboly no manan-karama ampiambina ahafahana miaro ny vokatra. Farany any ivelany, ny toromaly alina ny fifandonana teo amin'ireo mpino silamo analina sy mitandro ny filaminana tao Jerosalem. Olona telo namony aina, 100 naratra, 30 voasambotra. Ny antsipirin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko falitafaraka aminao indray atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary asaina mpanajana ianao tompoko lasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika izany avy hatrany ny pejin'ny politika herinandro. Nisehony zavatra samihafa manam-pirofo ny tsy fahombiazan'ny fitondram-panjakana. Ity herinandro ity klasin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ao anatin'ireo firenena 10 mantra indrindra i Madagasikara ka ho ampindramina-vola $720 amin'ny alalan'ny FEC na ny Fonds élargi de crédit. Fifidianana mialohan'ny fotoana kosa ny vahaolana atolotra ny mpanao politika matoan-dahatsoratra iarahana amin'ny Andry Rarson. Famatsiam-bola ho an'ireo firenena tena latsaka ny katerena ny FEC na ny Fonds élargi de crédit. Tsy voninahitra ny fahazoana izany fa tokony ho enatry ny mpitondra. Midika tsy ho fambiazana izany. Mazava ihany koa ny toromarika nomeny tahirim-bola iraisam-pirenena ampiasana io vola io. Hoentina hanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana, anaovana fotodrafitrasa mifanentana amin'ny filan'ny mponina, ampidirana rano fisotro madio sy hanatsarana ny fahadiovana sy ny fidiovana na assainissement, ary indrindra hiadiana amin'ny kolikoly. Kolikoly izay efa zary tandravadikotry ny fitondrana SVM, raha nambarany gazety vahiny Le Monde Afrique tamin'ity herinandro ity. Commune Nampolony no noforonina, nanaovana subvention exceptionnelle araka ny loharanom-baovao voaray. Saingy hatreto, tale iray ao amin'ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no noheno ny Bianco, filay ministra no sady prime ministra, mbola mangatsitsika tsy misy mpiantso anaovana fanadihadiana. Nanaitra ny maro ny fametraha-pialan'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ny fiandohan'ny herinandro teo. Nilaza tsy nafantatry fialana io ny filoha, na dia nilaza mazava aza ilay ministra nametra-pialana fa efa nanolotra ny taratasy fametraha-pialana 3 andro mialohany ny antsony ny mpanao gazety nanambarany ny fialany. Tsy fantatra intsony iza no mandainga. Natsikafo ny tia nametra-pialana, ankoatran ny nambarany ho tsy fitovim-pijery sy fiasa, fa tsy mampiatra ny mangarahara sy ny tanitandalana ny fomba fiasan'ny fahefanam-panatanteraka. Nambarany ihany koa fa tsy mijery ny tombotsoa iombonana ho an'ny tanindrazana, fa tombotsoa manokana no katsahin'ny mpitondra. Raha hikatsaka marina ny filaminana antoko ny fampandrosoana, dia n'izao tokony efa ataony fanatsarana ny andinindinin-dalàna hiatrehana amin'ny fifidianana raha ny hevitra ireo fiarahamonimpirenena
saingy ny tsapa tsy rototra amin'izany ireto mpitondra. Fiatrehana fifidianana mialohan'ny fotoana ny vahaolana tokana atolotry ny antoko politika ho fialana amin'izao ambaran'izy ireo tsy ho fahombiazany ny mpitondra sy ny fahapotehan'ny firenena noho ny kolikoly avolenta sy ny fitiavan-tenany mpitondra izao. Raha matahora ny vahaolana hitan'ny mpitondra ho fanampenam-bava mahomby ireo sa maneho ny tsy fahombiazany. Tsy fahombiazana izay tsy azo fenina toy ny vaiakandrina nefa ny fitantanan-draha ara-panjakana ankehitriny. Fa i Andry Rarson, mpanao gazety ny KOLO TV FM no nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ny lahatsoratra ao anatin'ny trandraka laharana voalohany iarahana amin'ny OGM, ny UNESCO ary ny ministeran'ny serasera. Fanadihadiana avy hatrany. Il est de KOLO TV qui était auparavant au quotidien BY. Fanadihadiana momba ny taolapaty fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Safir Blanc no nanaovany fanadihadiana manokana. Ny zana no valiana nandritra ny fanadihadiana ireo fanontaniana maro mipetraka manoloana ny alatra taolapaty eto amintsika. Hoe atao inona, makaiza, lasa aiza, iza no tena maka an'le taolapaty. Nandritra ny fanadihadiana natao no nahitana sy nahafantarana fa tsorina ilay fandrebirebena fotsiny izay niaraka misy tao anatin'ny olona maromaro natonina nisy ihany koa teo ampitandro filaminana izay nanao fanadihadiana indrindra teo anivon'ny gendarmerie andreny resaka vaky fasana sy taolapaty ireny dia mbola tsy voaporofo ankehitriny ny hoe atao inona makaiza izy zany ao anatin'ilay izy fa resaka fandrebirebena no betsaka ao anatin'izay resaka taolapaty izay. Mbola mitoy anefa nitrangana vaky fasana sy ny alatra taolapaty ankehitriny. Mbola mitoy ihany koa fa tsy mijanona eo akory ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Mitoy foana ka misy fivoarana foana io zao vao misy taolapaty vao vaky indray zao dia inona no anaovantsika fanadihadiana mitoy foana fa tsy tapitra mitrandraka akory fa mitoy foana fanadihadiantsika mahakasika anao. Miankina be dia be eo fa mila ezaka amin'ny tsirairay ihany koa ilay tontolon'ny investigation isaorana aloha indrindra ny avy ato amin'ny UNESCO ny OGM izay nanampy tamin'ity dingana voalohany ity fa io mbola ezaka io mbola mila maharitra io ka. Mbola maro ny olana sedrainy eto amintsika raha ny journalisme d'investigation no resahana. Sehatra maro no mila sokafana ahafahana manatanteraka ny fanadihadiana lalina. Mila mahaleo tena tanteraka ny fanaovana ny fanadihadiana lalina sy ny famoahana ny vokatra raha ny fanazavan'ny mpampiofana. Ty gazety ty zany mahaleo tena tsy miankina amina tompona orinasa tserasera satria raha vao miankina amina tompona orinasa tserasera dia voafetra ny famoahan'ilay mpanao gazety ny lahatsoratra satria ao aloha fantatr'ilay mpanao gazety tsara hoe ligne éditoriale ao ekeo tompontsoa inona ilay atao hoe tompontsoa ka ny gazety nge ny orinasa gazety nge dia varotra espace na amina gazety atsoratra io na amina ambava na amina sary varotra espace ka raha vao manelingely loatra vao tifitifitra le maminao dokam-barotra amin'ilay gazety dia tsy azo avoaka iny satria ny ainy dehibe an'ilay gazety mihitsy voakitity ka amin'ity zaraina manerana ny faratany tisy teo faritra 2 ty gazety ty ary zaraina maimaimpona mba ho loharano mba ho vao ny mpanao gazety namana ary indrindrindrindra mba ho vakiny ireo manana andraikitra voalazako teo ka mety misy tompona andraikitra voatsindrotsindro no anatin'ny tony na misy ihany koa tompona andraikitra zay voazogozona mety andraikitra na fahefany dia tsy maintsy anitsy zay tsy mety zay tompona andraikitra voatonontonona na voatsikera ao anatin'izany lahatsoratra. Raha tsy ahivina, misa 920 ireo mpanao gazety nandray anjara tamin'ny fiofanana. Misa 420 ireo tonga hatramin'ny farany ka samy namoaka lahatsoratra arak'izay safidiny avy. I Andry Rarson no nahazo ny laharana voalohany taorian'ny fitsarana. Natolotra omaly teny amin'ny foibeny UNESCO andraharo ny attestation ho an'ireo mpanao gazety 420 nandray anjara. Fa isan'ny vaovao lehibe nisogadina tamin'ity herinandro ity ny fametram-pialan'ny ministry ny vola sy ny teti-bola Gervais Rakotoarimanana sy ny fanoloana azy izay nresana tao anatin'ny fandarana arahan'ajevitra ankitsy-po omaly teto amin'ny fitalavitry ny KOLO. Misy nijingana arahana mialoha ny fametram-pialana ary tsy afaka ny ilaza ho tsy mahalala izany fametram-pialana izany na ny lehiben'ny governemanta na ihany koa ny filoham-pirenena. Ary ao avetrany ary.
Noresana tao anatin'ny fandarana ankitsipo omaly teto amin'ny fetalavitra ny kolo niompana amin'ny fazotra ny raharam-pirenena ny fametram-pialana ny ministra Gervais Rakotomanana izay nanasana n'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson Paitoekarena sy Imbikelaza Pailalana. Tsy mbola mazavatra eto nikasika izany fametram-pialana izany tahaka ny zavantranga tamin'ny fametram-pialan'ny Praiministra teo aloha Ravelonarivo raha ny fanazavana. Taratry ny tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanana ny firenena izany raha ny fanazavana izy ireo. Misy ny dingana arahana ary tsy afaka ny milaza ho tsy mahalala ny fametram-pialan'ny ministra na ny filoham-pirenena na ny lehibe ny governemanta. Fa tena hita soritra fa misy malaise ary ny ministra ny finansa zany dia tsy ololopona anatin'ny fitondram-panjakana fa tena manana ny tena hoe lanjany ka tena mampieritreritra zany ny fisiany zavatra toy itony. Le olona efa nanao saika hanao conférence de presse ny alahady dikan'izany tsy possible mihitsy hoe tsy fantatry ny filoham-pirenena fa hanao conférence de presse izy indrindra moa fa nosakanana izy satria au dernier moment izy tena janony. Dia raha misy ny tsy miteny marina dia ny filoham-pirenena aloha hatreto nilaza hoe laritsy hoe tsy nahafantatra an'izany izy tsy possible io amiko. Miompikevitra satria mazava ny ilay izy na le ministra ny ala ary dia tena nanazava hoe fa tamin'ny zomany napetrako ny fialana fametrahan'ny-pialana misy daty reny ary tsy maintsy mandalo any amin'ny lehiben'ny gouvernemanta dia tonga ny filohan'ny republika fa mazava ny filazana fa dia tena hoe tamin'ny zoma izy ny fanametram-pialana. Azo eritreretina ihany koa raha ny fanazavana ny sy ny fametram-pialan'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta sy ny mpiara-miasa amin'ny mpitondra maro hatramin'ny faran'ity taona 2024 ity. Ahina ihany koa ny tsy hanomezan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena vola ny Madagasikara intsony taorian'ny fialan'Andriamatoa Gervais Rakotomanana ho hiatrana izy ireo. Ity ministra nametram-pialana ity izay isan'ny mpanelanelana nahazona ny famoahana ny FEC na ny facilité élargie de crédit atao anatin'ny teletaona. Ankoatra izay tsy misy ninina mandeha intsony eto amin'ny firenena raha nambaran'izy ireo hatrany ary efa nilaza izany ihany koa ity ministra nametram-pialana ity. Tsy misy ny fitsinjovana ny tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy diso safidy ny mpiara-miasa aminy ihany koa ny fitondrana ankehitriny. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa izay indray tokony ampijirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana eny anivon'ny ambaratonga faharoa ny fampianarana ny lalàna mifehy asa lalàna mifehy asa izay natao ampahafantarana sahady ireo mpianatra ny amin'ny zony mialoha ny fotoana hijirany eo amin'ny sehatry ny asa fanadihadiana entiny mioramanitra. Isan'ny sakana tsy idirany mpiasa malagasy ao anatin'ny sindika ny tsy fahalalana ny zony sy ny tombontsoa tokony ho azy ireo eo amin'ny sehatry ny asa. Io ihany koa no antony goavana mamparefy ny sindika eto Madagasikara. Ny mpianatra any amin'ny ambaratonga ambony any amin'ny ankapobeny no mahafantatra sy mianatra ny lalàna mifehy ny asa, ny zo sy ny tombontsoa tokony ho an'ny mpiasa. Vahaolana natolotry ny vovona ny sindika ao anatin'ny SSM araka izany ny fampidirana anatin'ny fandaharam-pianarana any amin'ny fampianarana mikasika ny lalàna mifehy ny asa manomboka any amin'ny ambaratonga faharoa. Miditra makany misy ny miainga misy ny avy any ifotony le ifotony teneniko zany eny amin'ny sehatry ny fampianarana ary ny zavatra efa tsara zany ny aty amin'ny reny fampianarana ambaratonga ambony aty amin'ny tsy miakina zany amin'izao efa fampiresaka aminay efa manaiky an'izay fijery zay hoe andao ampidirina misy any amin'ny programme fampianarana mihitsy zany io resaka fa le resaka éducation momba ny resaka lalàna tombontsoan'ny mpiasa io zany fa tsy hoe efa miasa ianao avy mahafantatra avy any mihitsy zany dia efa fahafantarana amin'izay tsy tahotra ho an'ny mpiasa tsony le hoe sindika fa fatany meloa zany ay tena miaro ny zo sy ny tombontsoany io ary ny fanarahana iraisam-pirenena sy ny lalàna ny lampandrena Madagasikara sy ny lalàna rehetra manome azy an'izay fahefana zay. Misy ihany koa ny fampiofanana arak'asa sy ny fanarahana fampianarana. Mbola vitsy anefa no mampiatra io fomba fiasa io eto Madagasikara noho ny antony arabola na ny mpampiasa na ny mpiasa samy tokony azo tombontsoa amin'ity fomba fiasa vaovao ity. Eto Madagasikara moa zany tsy tena mbola misy sehatra na formation en alternance en entreprise zay. Ny tombony efa be dia be. Ny voalohany dia hoe tsy lany fotoana ny mpianatra satria sady efa mianatra izy no ao anatin'ny sehatry ny asa. Faharoa manarakaraka an'izay dia afaka mampifandray avy hatrany izy ny teoria izay ny ampianarana sy ny pratika hita anatin'ny sehatry ny asa.
fahatelo manarakaraka an'izay dia ny formation en alternance matetika dia mandraisana karama ihany koa raha ny firenena any ivelany izany hoe marina fa tsy mitovy karama amin'ny mpiasa efa raikitra fa misy kosa ny indemnisation an'ilay mpianatra izay manaraka ny formation en alternance io. Mila fandraisana andraikitra ny rehetra ny fampiroboroboana ny fiofanana arakasa amin'ny ankapobeny. Ao anatiny ity fomba fiasa iray ity ohatra misy ny fandoavana ny tambi-karama ho an'ny mpianatra manao fiofanana. Ny orinasa matetika no mizaka io fandaniana arabola io. Ilaina ao anatiny ity sehatra ity ny fanohanana arabola avy amin'ny fitondrana fa indrindra ho an'ireo orinasa mandray mpianatra anao fiofanana. Eo amin'izay sehatra ny fanabeazana izay hatrany mbola mipetraka olana ho an'ny fitondram-panjakana hatreto ny tsy fampin'ny vola atokana ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara. Mitaky teti-bola goavana nefa ny fanatanterahana ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana izay ho atomboka amin'ny taona 2024 ho avy izao. Fanadihadiana Miromanitra hatrany. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny firenena sy ny fampandrosoana ny lafin'ny fanabeazana. Ho an'ny Madagasikara manokana, mbola olana tsy fampiny ny teti-bola amin'ity sehatra iray ity. Hita taratra izany amin'ireo karazana fitakiana ny tambi-karama ny mpampianatra sy ireo mpanara-maso mandritra ny fanadina-mpanjakana. Ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka hatrany no manefa ny ampahany betsaka amin'ny famatsiana ny sehatra ny fanabeazana. Ny lafiny arabola dia efa araka ny nazavena tonga zany mila etomanana ny fanatanterahana ny plan sectoriel io. Araka ny fantatsika dia na titsika dia tsy ho ampy foana izy fa nefany araka ny zavatra napetraka atao dia nisy le hoe fitaovana izay entina mamatatra zany hoe ohatrohatran'iza ny filantsika dia izay foana moa natao hoe ny kely ampelatana no ampirapiratana rehefa ohatran'io fa dia tsy maintsy manao an'izay ataontsika hoe politika ny tena hoe mafia ny fomba fitatana izay mampatonga le hoe tsy maintsy misy bonne gouvernance ao anatin'io ahafahana tena hoe mitatana tsara ny vola io. Raha ny fantatra, mpianatra manodidina ny roa tapitrisa no ampidirina taona voalohany ao anatin'ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana ho an'ny taona 2024. Salanisa izay azo lazaina ho ambany raha ny isan'ny zaza malagasy amin'izao fotoana izao izay manodidina ny 700 ny malagasy no jerena. Ezaka goavana araka izany no miandro ireo mpisehatra eo amin'ny fanabeazana. Ezaka goavana ihany koa ny fampidirana ny mpianatra any an-tsekoly sy ny fitazomana azy ireo tsy hitsokan-darana noho ny antony maro samihafa. Fa ankoatra ny olana arabola sy ny fampitaovana dia ankavitsiana ireo tanora malagasy manaraka fampiofanana ara-teknika no manana ny kolotsaina ny fandraharana na manana fahaiza-manao ara-teorika aza. Antony ampidirana ny taranja mikasika ny fandraharana ao anatin'ny fandaharam-pianarana eny anivon'ny lycée teknika manomboka ny volana oktobra ho avy izao. Fanadihadiana Betrany. Miaingana amin'ny famolavolana ny toe-tsaina ny fanomanana tanora hiditra amin'ny sehatry ny fandraharana raha nambarany manam-pahaizana mikasika ity sehatra ity. Ny tsy fananana io toe-tsaina io no sakana ho an'ny tanora malagasy tsy handraraha amin'ny ankapobeny ankoatra ny sakana eo amin'ny enti-manana sy ny fampitaovana. Olana teo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fandaharam-pianarana no lesoka nahatonga izany raha ny fanazavana. Antony ampidirana ny taranja vaovao mikasika ny fandraharana ao amin'ny fandaharam-pianarana eny anivon'ny lycée teknika eto Madagasikara. Tsy fahadisoany tanora zay fa ny fandaharam-pianarana antsika no tsy nisy an'izay hatramin'izay. Dia zarantsika zany ampian'ny ONUD mba ahafahana mampiditra an'izay zavatra izay ao amin'ny fandaharam-pianarana. Izany hoe ny tanjona dia ho lasa zay antsoina hoe personne entreprenante zay reo tanora reo zany. Ianarany foana le ianarany ohatra izy mianatra électricité dia mianatra électricité izy fa ampiana entreprenariat. Lasa misy matière anankiray amolavolana ny toe-tsaina. Ny ONUD no miara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara amin'ny fampidirana ity taranja ity ampiroboroboana ny tontolon'ny fandraharana sy ny indostria amin'ny alalan'ny fanampiana tosika ny tanora sy ny mpianatra malagasy. Lycée teknika 10 no isantatra izany raha ny fanazavana izay anomboka ny volana oktobra izao, izany hoe amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana manaraka. Ny tanterahana tamin'ny herinandro ity kosa teny Ampefiloha ny atrikasa fankatoavana ny fandaharam-pianarana ho tanterahana ao anatin'ny fampianarana ity taranja ity. Afamavao afa-tanteraka kosa indray fiainana kominina ambanivohitra any amin'ny faritra loatra mangoro no entina aminao anatin'ity fanadihadiana ity isan'ireo kominina miaina ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny tsy miankina ny kominina Ampasikely ahafahana mampiodina ny raharaha ao anivon'ny kominina ny ampahany voalohany sy ny fahatelo amin'ny famatsiana avy amin'ny fanjakana hatreto no efa voarain'ity kominina ity tany toerana Lili Rabiata. Tahaka ny kominina rehetra manerana nosy, sarotra ny fampiodinana ny raharaha
noho ny tsy fampiny ny teti-bola ho an'ny komina. Ny karaman'ny mpiasa ao amin'ny komina sy ny mpiasa amin'ny toeram-pitsaboana CSB2 no laharam-pamehana izay mitentina roa tapitrisa ariary isam-bolana. Misy amin'ireo mpiasa nefa no tsy nahavoarain'ny karama noho ny fahatarany ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Efa nisy tonga io fanampiana io 5 hectara taky ny fanomezana fanampiana avy amin'ny fanjakana hatrany. Fisorana natolotrahan'ny ministèren'ny intérieur zany tonga zany no ny première tranche sy ny troisième tranche ny karazana subvention de fonctionnement. Ary le subvention de fonctionnement io mbola tsy fantatra maninona ny troisième tranche indray ny tonga alohan'ny première tranche na izany na zany moa voalohanay zao hatramin'ny volana Mai ny karama ny mpiasa. Ny juin sy juillet zay dia misy an'le ambom-bola satria le troisième tranche efa ao fa tsy fantatra fotsiny hoe atao inona moa io troisième tranche io fa hoe budget de fonctionnement ka hoderenay moa dia amenay hatrany any dia tsy maintsy misy asianay ambom-bava karama ray volana ihany aloha ao anatin'ny kesin'ny commune zay any amin'ny banque io zavatra io. Voatery mitady fiara-miasa amin'ny tsy miankina araka izany ny komina amin'ny fanampiana ny fidiram-bola. Ny fanorenana sekoly sy fanorenana foto-drafitrasa hafa no tsy maintsy hitadiavana io fiara-miasa io. Misy ihany koa ankoatr'izay ny fidiram-bola avy amin'ny vahoaka tahaka ny tamberibidy. Mazoto ny olona eo amin'ny asa fampandrosoana ary nisy firaisan-kina tokoa saingy ny lafiny fampidiram-bola zany no source économique zany tsy ampy amin'ity komina ty. Ankoatra ny ristorona moa dia misy ihany koa ny atao hoe tamerina vola ho an'ireo le mpanofatany amin'ity faritra pasikely ty. Zany hoe droit de production zany ho an'olona manofatany ato fa io moa kely ihany dia tsy dia azo valaparana loatra eo amin'ny fampidiram-bola. Ny fambolena sy ny fiompiana ankoatr'izay ny fotom-pivelomana ho an'ny mponina ao amin'ny komina io. Tsy tafavoaka lavitra nefa ny vokatra noho ny haratsin'ny lalana any amin'io faritra io. Ny fisian'ny camion milanja entana mavesatra mihoatra ny fetra zakan'ny lalana, mifamezivezy mitatitra hazo na kroma no fototra ny fahasimbana raha ny fitarainan'ny mponina. Ny taona 4 no nisokatra ny komina Pasikely, distrika Amparafaravola, faritra Loatra Mangoro, ary isan'ireo komina vaovao. Fahijana any amin'ny faritra iny hatrany isika mitatra hatrany amin'ny fangalarana vary eny Tanibary ankehitriny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra. Ny mponina sy ny mpamboly no manakarama mpiambina ahafahana miaro ny vokatra ankoatra ny famainany tany, niteraka faratsy ny vokatra ihany koa ny visin'ireo alatra ireo. Lilirapiata hatrany. Ankoatra ny fanafian-dahalo iaina ny mponina ambanivohitra saika mandritra ny taona, hiara-ny alatra madinidinika ihany koa ny mponina any ambanivohitra. Vomanga, mangazo, vary Tanimbary, angalarin'ny jiola na tsy masaka aza araka ny fitarainan'ireo mponina. Nafika indray aloha tamin'ny botsisy aloha amin'ny toerana io fa le mangalatra zavatra ambolena ny tena misy. Salana zao dia manana voly vomanga mihitsy any tanety mbola amin'ny volana septambra vao tokony alaina nefa zao efa alain'olona. Tsy mifidy na mangazo na vary. Tsy maintsy manakarama mpiambina araka izany ireo tantsaha iarovana ny vokatra. Mana rama karta fa le karamana karta ko enjana dia alay mana rama. Ohatrina nefa ny anakaramana reo karta? Mandeha isaky ny hektara. Ndray hektara anaovanjareo roa sy varovato isaky ny hektara isam-bolana. Dia voatery ianao tsy maintsy enjikenjenengena fampiakarana ny vary satria tsy araka le karamana karta. Ka vao mavomavo kely le vary dia efa midina ny karta mandra-pahandidiana, mandra-pahansena. Rogo efatra gony tamin'ny herintaona tamin'ity vary roa vata. Ny aratsy vokatra io tsy fandriampahalemana io ny vokabary tany an-toerana. Raha toa ka ny tsy fisian'ny rano no olana ho an'ny tantsaha miantoka vokatra maro, ny tantsaha madinika miady amin'ny asan-jiolahy. Voatsela ihany koa ny sin'ny fanafian-dahalo, misa 730 nangalatra omby 400 ary ny 730 amin'ireo no tafaverina. Telo ny olona namony ainy tamin'ity fanafian-dahalo tany amin'ny komina any amin'ny faritra Loatra Mangoro ity. Fa hiato vetivety ao anatin'ireto dokavatrà ireto isika mialoha ny hanohizana ny fampahalalam-baovao.
parabola ndray zao ny tena sura mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura Sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. akory leka sarasarasa magnaranga fa dia tegna milahy koa ny vamanlahy ty fantatra lany vaovao bakalaza fa 12 taona neneny elite GSM e tantarao leka vety be ao am'izao zay mividy smartphone na teknolojia anankiray dia mahazo telefônina hafa mahimahimpona amin'ny vidiny teo aloha ihany fa ity neny tena goavany misy fisariana mety azahoanao mitsangatsangana miaraka amin'ity limousine na tekno ity na ho any amin'ny parka Tsimbazaza rova Manjakamiadana ho any amin'ny Proc Pharma sy ny sisy e sady misakafo atondra amin'ny food court akorodiko mahimahimpona e mihinana zay lany olona 10 isan-kerinandro mahazo an'io. Techno, 12 plus 1 mois de garantie. Elite GSM, la vie plus avancée. Bip bip tic-tac. Pipan Murindinda. Ariari Sategondra Munza. Makanya Mtambajuta Rieta. Raït Tantulchar. Tindriuni étoile 301 étoile 1 dièse. Tic-tac. Bip bip. Zay mihitsy bipa ny mora indrindra ary arisatra gondra fotsiny mankany amin'ny tambazotra rehetra bip mizaratsika Avec la 4G by Telma, où que tu sois, révise tes cours. Fais tes recherches. Promo Exam, la Powerbox à 280 000 arrières et le Wingle, prix promotionnel à 75 000 arrières. Réussis tes examens avec la 4G by Telma. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Sehatry ny famokarana trano anoizantsika ny fampalalam-baovao mbola marefo ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara olana ho an'ny tantsaha tsy fahafantarana ireo lalan-tsena sy ireo mpandray ny vokatra maro ny vokatra saingy mbola vitsy ireo mpandray izany fanadihadiany Onranefson. Anisany sehatra iray tokony hanampy Madagasikara ara-toekarena ny fambolena noho ny olana amin'ny kalitao tsy mahafeno ny filanatakin'ny tsena indrindra ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra avy eto Madagasikara. Ankoatra izay, olana ho an'ireo tantsaha ny tsy fahafantarana ny lalan-tsena sy ny orinasa tokony handray ireo vokatra. Zao fotoana zao be dia be ny zavatra azo lazaina fa mbola manakana an'izay eo aloha ny tsy fahalalana ny tsy fahalalan'ny tantsaha aiza ny tsena iza ny mila nyreto vokakatro reto eo koa ny tsy fahalalan'ny reo le ataontsika hoe opérateur de marché na orinasa zany na mpanondrana na reo orinasa lehibe hoe aiza misy an'ity vokatra ity dia eo koa ny tsy fahampian'ny vokatra le takiny le tsena zany. Maro ny vokatra simba mandritra ny toam-pihotazana. Ankoatra izay, tsy lany tsena eo atoerana sy an-tanan-dehibe ny vokatra miakatra. Maro ny vokatra, saingy mbola vitsy ny orinasa mandray izany. Vokatra izay azahodina hiatrehana ny fotoana mampiakatra ny vidin'entana. Ho fanampiana ireo tantsaha, isy ny fananganana orinasa eny ambanivohitra mba ahafahan'ireo mpamboly mahita ny lalana tokony izorany eo amin'ny fandinana ireo vokatra. Matoa apetraka eny ambanivohitra eny tsena matetika misy ny toerana fambolena dia manakaiky kokoa zany ny matière première le orinasa eny ambanivohitra mitsangana eny ambanivohitra ary koa ny tena mahazava-dehibe azy dia amin'izay mahakaiky ny matière première azy zay zany dia mety hoe tsy vitsy ny vokatra simba rehefa matetika mantsy rehefa amin'ny famokarana rehefa le amin'ny période na collecte iny be dia be le izy dia indraindray tsy lany le tsena tsy lany tsena eo anatiny eo ambanivohitra eo tsy lany le tsena eny manodididina nahatra ty Antananarivo ary fa rehefa eo le orinasa no mipetraka tonga dia mety ho laniny daholo le vokatra misy eo. Paikady lavitrezaka no ilaina amin'ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara raha ny fanazavana netiny manampahaizana isa sokajiny.
iarahana miasa amin'ny mpamboly ny orinasa mpanodina vokatra ary ny fanjakana tokony ho mpanamora ny lalàna ny ahafahana mampiroborobo io sehatra io. Mbola maro ny tany ahafahana mamboly rano eto Madagasikara. Fa mizara roa ny efitrareo mpivarotra manodidina ny 30 eny amin'ny esplanade Analakely manoloana ny fanavozana ny tsena. Nisy ny fifanarahana teo amin'ny tompon'andraikitra sy ny commune. Ny tsy fanajana teboka maro ao anatin'izany no nahatonga ny fanoherana raha ny fanazavan'ireo mpivarotra narindra Andriamanitra. Tsena eto Andrenivohitra ao anatin'ny fanavozana tanteraka ny tsena ny commune amin'izao fotoana izao. Toy ny fandaminana ny tsena miseho eto Andrenivohitra mizara hatrany ny efitrareo mpivarotra. Tafiditra ao anatin'izany ny tsena etsy amin'ny esplanade Analakely. Misa 30 eo ireo mpivarotra no voakasika ny fanavozana izay heverina tao mba andaminana sy hanatsarana ny tsena. Ireo mpivarotra no miantoka tanteraka ny fandaniana manoloana izany. Ty nomena zany hoe ny tafo dia toerana iray ny fividianana anazy, dia ny biriky io moa zany samy manao izay atsara zany dia efa manomanomana an'izay tokony ho voaomana satria efa elaela ihany ny eritreretana dia efa nanomanomana ihany. Ny rehetrarehetra mihitsy ny etoanay, ny materiel rehetrarehetra zany izay ny miantoka, biriky, ny tafo, ny fanatsarana rehetra zany. Fa ny commune zany plan ihany. Ny commune zany plan nomeny hoe tiany plan satria izay no mifanarahana. Ino moa zany misy ny hevitra hoe tsy manaiky fa tamin'ny voalohany samy nanaiky daholo zahay ary complet zay tao fa samy manana ny heviny moa dia anazy ny hevitra zay hoe tsy anekeny hoe inona ny antony. Teboka maro ao anatin'ny fifanarahana no tsy nekeny ireo mpivarotra izay manohitra ity fanavozana ny tsena ity. Anisan'izany ny resaka izay nandeha momba ny famarotana ny tany ho an'ny vahiny. Manampy izay ny tsy ahafahan'ireo mpivarotra miverina mivarotra ao aorian'ny fahavitan'ny foto-drafitrasy. Dia fifanarahana eo amin'ny commune sy ny izay mpivarotra miala eo dia ny votoatikeviny amin'ny ankapobeny izay mamboatra anazy. Dia ao aoriana fanamboarana anazy afaka miverina eo izay. Dia ny ofany araka ny arrêté fanomen'ny ny conseil communal dia efa voasoratra ato daholo ilay izy. Mikasika ao anatin'ilay izy mihitsy zany dia mahita izay fa tsy mety ilay izy zany izay famefen'ity toerana ity izay satria eto ny kapoakanay eto famelomanay vady aman-janakay. Ny commune izay fanresahanay moa nisy convention izay fanomeny izay hita mihitsy ilay convention zany fa dia anisan'ny zavatra mandetika anay anisan'ny fitaka be vava fotsiny ilay zany ao anatin'ilay convention izay napetraka zareo taminay. Be ny zavatra tsy mety aminay ohatra fotsiny zao hoe fanarahana tamin'ilay zao hoe izay ny tokony mamefen'ilay izy zao indray ilay izy lasa mivadika hoe zareo indray ny amefen'ilay izy. Samy ziriziry amin'ny heviny ireo mpivarotra sy ny commune manoloana ny resaka tsena eto Andrenivohitra. Efa ho isan'andro ny fifandirana eo amin'ny mpitondra sy ny mpivarotra hatray. Miafara amin'ny fitokonana, fanoherana sy ny tsy fanajana ny fifanarahana trany izany. Momba ny tsena eto amin'ny esplanade Analakely, ho tanterahina rapitso ny famefenany tsena mialoha ny firosoana amin'ny fanavozana izany. Eo amin'ny sehatry ny kolontsaina kosa indray mbola vitsy pahafantatra ny arsiva ny FJKM Faravohitra 7,000 isa ireo boky voatahiry eo amin'ity toerana ity, isan'izany ny baiboly voalohany nosoratan'ny LMS na ny London Missionary Society. Fanadihadiny. Ny taona 427 natsanganan'ny trano arsiva sy ny tranom-baka tao aorian'ny fivorian'ny mpiandraikitry ny foibe FJKM Tranovato. Tamin'ny taona 2017 no niorina ny trano. Nisy ny fakana ny collège LMS izay natao lapan'ny fitsarana tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany. Hosolona naorina ny trano arsiva. Eny Faravohitra, lalana Joël Rakotomalala no ahitana azy. Fotoana vitsy tao aorian'ny orenan'ny FJKM Tranovato. Natokana ity fiangonana ity ho toeram-pivoriana sy fampianarana sekoly alahady ny trano arsiva ny mpiandohana. Tamin'ny andron'ny fanjanahantany zany rehefa misy ny fakana ilay collège LMS natao lapan'ny fitsarana dia ity zany no collège faharoa niorina dia nitokanana tamin'ny 7,7 tao amin'ny fivorian'ny evangelistra Mainty Milaly. Dia taorian'izay rehefa tonga zany niorina ny FJKM dia ny Tranovato Faravohitra no nampiasa azy ho toeram-pivoriana sy fampianarana sekoly alahady fa tamin'ny
Fito arivo no boky hita ao amin'ny arsiva toy ny baiboly, ny gazety-piangonana, ny tantaran'ny fiangonana. Ao ihany koa ny boky momba ny fomba amam-panao malagasy. Mbola voatahiry ao ihany koa ny baiboly voalohany izay nosoratan'ny London Missionary Society na ny LMS tamin'ny taonjato faha 70. Ny tahiry tehirizina eto amin'ny arsiva izany dia anisan'ireny ny baiboly. Ny baiboly efa antitra eto zany dia voatahiry ato zao ny baiboly voalohany indrindra tamin'ny soratan'ny missionnaire LMS tonga teto zany dia voatahiry eto izy tamin'ny taonjato faha 70. Nasipantarana ny trano arsiva taty aoriana ka enivato no misy ny annexe. Azony rehetra atao ny mitsidika n'ity toerana ity, indrindra ireo mpianatra sy ny mpikaroka raha ny fanazavana trany. Ny tontolon'ny teatra sy ny manodidina azy indray no entina aminao anatin'ny fandaharana alalina rahampitso amin'ny 7 hariva eto amin'ny fahitalavitry ny kolo ary ao avetrany ary ny sompony amin'izany. Talohan'ny idiran'ny riba tandrefana teto Madagasikara no efa nisy ny teatra, saingy tsy mbola izay no anarana nomena azy tamin'izay. Nanana ny kolontsaina nampiavaka azy avokoa ny faritra samihafa manerana ny nosy ka nampitondra ny anarany isaky ny faritra. Tao anatin'ny toerana munisipaly Ambatovinaky no toerana ny lalaovana voalohany ary io toerana io ihany no afaka nanaovana izany nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany. Ara ofisialy dia hoe efa simba ka tsy metsy narotana fa ireo zokray aman-dreny izay mbola natratra ny teatra Ambatovinaky io dia nilaza fa tsy simba be zany io teatra Ambatovinaky io fa noho ny fialonan'ny mpanjanatany frantsay zany hoe lasa fitaovana nentina nanandratra ny mamalagasy satria tamin'ny alalan'ny telo malagasy no anisan'ny niarovana ny mamalagasy ary ny teatra atao anatin'izay. Taorian'ny nandravana ny teatra munisipaly tao Ambatovinaky dia tao amin'ny trano munisipaly Isotry ny lalaovana ny teatra teto Andrenivohitra. Ankehitriny simba ny trano ary tsy misy toerana manaraka izany fenitra izany intsony azo ilalaovana teatra. Niezaka nanontany teo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina ihany ny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao miantso isan'andro sy mitady tompon'andraikitra, saingy milaza trano fa mbola mandamina ny eo anivon'ny ministera izy ireo na koa manilika andraikitra amin'ny olon-kafatrany. Sehatry ny fanatanjahantena kosa indray nanomboka androany ary itoy hatramin'ny 17 volana Jolay izao eny amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina eo amin'ny kianja Mitafo ny fifaninanana fiadiana ny tompon-daka eo anivon'ny ligina Nalamanga eo amin'ny taranja basketball. Daniela Ratondra. No totosaina nanomboka androany eny amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny fifaninanana eo anivon'ny ligina Nalamanga taranja basket izay ahitana sokajy 3 mandray anjara dia ny sokajy latsaky ny 12 taona zazalahy sy zazavavy, latsaky ny 13 taona ary ny sokajy veteran lahy sy vavy izay isany nampiavaka ity andiany ity satria dia samba no nisy ity sokajy ity nandray anjara tamin'ny fiadiana ny tompon-daka Nalamanga tahaka izao. Izany moa natao dia mba entina hanatsarana trano ny fifaninanana eo anivon'ny ligina Nalamanga. Izay dia misy ihany koa ny basket virtuel afaka ataon'ny olona rehetra izay isany ihany koa nampiavaka ity andiany ity. Efa mahatratra 400 eo ireo soratra anarana anao io sokajy virtuel io. Toy ny isa-taona ihany koa dia mihamaro hatrany isan'ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana izay karakarainy eo anivon'ny ligina Nalamanga. Mahatratra klioba 70 eo izany amin'ny ity taona ity. Toy izao ireo ampahambokatra teo amin'ireo fianana ny santatra iny andro voalohany iny. BBC nandresy ny BCR tamin'ny isa 450 teo amin'ny sokajy veteran dame. BCR kosa nandava ny SEPA 67 hectares tamin'ny isa 20 tsy misy teo amin'ny sokajy zazalahy latsaky ny 12 taona. Teo amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona zazavavy kosa impitoal nandava ny ASF tamin'ny isa 450 ary farany teo amin'ny sokajy latsaky ny 4 taona impitoal nandava ny TSPP tamin'ny isa 730 asa kosa nanamontsana ny BCNA tamin'ny isa 1220. Faniondrika teo anatrehan'ny Zambia tamin'ny isa 7 iray ny ekipan'ny Barian'ny Madagasikara ny izy Mateo nandritra ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fifaninanana ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona. Araoary. Raha tsy fanombonina ny ekipa pirenena malagasy izay lavon'ny Zambia tamin'ny isa 7 iray teo amin'ny andro voalohany fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fifaninanana ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona na ny Kozafa U17 taona 17 atao an'ny Maurice nanomboka ny 12 ny volana Jolay teo hatramin'ny 13 ny volana Jolay.
isa tokana efa tany minitra fahavalopolo penalty maty ny Mamsoa kaptenina ekipa-pirenena malagasy no nanome isa ho antsika raha toa ka efa nitarika tamin'ny isa enina no tsy misy zareo zambianina tany amin'ny ampaham-potoana voalohany. Betsaka nefa ireo baolina tokony ho tafiditra ireto solotenantsika ireto saingy tsy nietsika tamin'io isa tokana io ny malagasy hatramin'ny farany. Isan'ny tombony ho an'ireto mpilalao zambianina ireto raha ny fanampim-baovao avy any an-toerana ny fananan'izy ireo vatana ngeza loatra izay tsy mifanaraka velively amin'ny taonany ka isan'ny nahatonga ny solotenan'ny federasiona malagasy nametraka fitarainana tsy ahivina fa iray vondrona amin'ny malagasy ankoatra ny Zambia, Mozambika ary Afrika Atsimo. Eo amin'ny andro faharoa ny fifaninanana ny Alahady fahatelo amby roapolo ny volana Jolay izao, Mozambika iona amin'ny Madagasikara. Marina fa ireo ekipa roa voalohany isambondrona no hiatrika ny manasa-dalana. Farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny toy Maliala ny fifandonana teo amin'ireo mpino silamo analina sy ny mpitandro ny filaminana tao Jerusalem olona telo namony ainy zato naratra 30 voasambotra iamafy ny fepetra ho raisin'ny fitondrana any toerana raha ny fanazavana mitoy ihany koa ny fanoherana ny fametrahana ny détecteur de métaux. France 24. Olona telo no maty, zato hafa naratra nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpino silamo sy ny mpitandro ny filaminana omaly tany antsinanany Jerusalem. Manodidina ny 30 kosa ireo voasambotra raha nitatitra ny mpitandro ny filaminana tany toerana. Na eo aza ny fanoherana, nilazany tsy emitra ireo mpitandro ny filaminana Israelianina ary nilaza ihany koa hanamafy ny fepetra raisiny ho fitandrona izany filaminana izany eo amin'ny fidirana amin'ny moské. Fanapahan-kevitry ny gouvernemanta ny fanamafisana ny fiarovana manodidina ny Jerusalem sy ny moské ireo lehilahy maheriny 50 taona sy ny vehivavy ihany no azo hiditra moské ary mbola izy koa ny fepetra tsy maintsy raisiny amin'ny fidiran'izy ireo. Hatreto, tsy manaiky ny ametrahana ny détecteur de métaux eo ampidirana ny moské ireo mpino silamo. Raha tsy ahivina, taoriny namonoana ireo teratany Israelianina Arabo telo mpitandro ny filaminana miisa roa teo anoloan'ny esplanadin'ny moské no antony nanamafisana ny fiarovana ny fidirana ao amin'ny tempolin'izy ireo. Ankoatra izay, nampiantony fifandraisana amin'ny sehatra rehetra amin'ny Israel ihany koa ny Palestinianina raha tsy memitra amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny ity farany. Melohan'ny sarana amin'izao alina izao tompoky lasy tompo vavy eo ampatsiahivina aminao ireo lohatenim-baovao tamin'ity androany ity tokony ampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana ambaratonga faharoa ny fampianarana ny lalàna mifeny asa. Ny lalàna mifeny asa izay natao ampahafantarana sady ireo mpianatra ny amin'ny zony mialohan'ny fotoana hidirana eo amin'izay tsenan'ny asa izay. Fa mbola marefo ny sehatra ny fambolena eto Madagasikara, mbola olana ho an'ny tantsaha ny tsy fahafantarana ny lalan-tsena sy ireo mpandray ny vokatra maro ny vokatra saingy mbola vitsy ihany koa ireo orinasa mandray izany. Ary farany dia mihitatra hatrany amin'ny fangalarana vary eny an-tanimbary ankehitriny ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra ireo mponina sy ireo mpamboly no manakarama mpiambina miaro ny vokatra. Izay ihany koa tompoky lasy tompoky vavy no entina indray manakatona ny pejy fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ngasitrana feny ianao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Niva. Ny fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao.